Ny tsy ambaratelo ny fifaliana. Izay no lohahevitra iarahantsika midinika amin'izao androany izao manantena ny fiarahanao hatramin'ny farany. Raha avy ny fo finaritra ny saina manana hery satria meny tompondray tombonandro miona aminao, fankahita aminao amin'ny toerana maro samihafa izay arahantsika amin'ity fandarana ity, ka dia mipolo loatra am-po ny arahaba sy ny firarian-tsoa ho anao sy ny ankohonanao, ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy. Andeha mba hifanofahofantanana isika ho solon'ny fifandraisan-tanana. Ndeha ary araka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao indray androany. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mbola Andriamanitra mandritry ny ho avy ianao, misaotra tamin'ny fitantanana rehetra izay nataonao tamin'ny fiainany tsirairay avy. Noho ny famindramponao tokoa no tsy nalany ritranay ary ny fahasoavanao no mbola matoza ao anay, ka dia misaotra izay Tompo. Mahatsiaro anefa izay mpanota tsy mendrika, koa mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana raha andinika ny teninao. Ampitoera ty anatinay ary ilay fanenao masina mba hampianatra anay izany teny izany. Tononona sy angatana bavaka anaran'i Jesosy. Amen. Ny tsy ambaratelo ny fifaliana. Andeha aloha iverenantsika ny andina tao tadina, dia amin'ny Filipiana toko efatra ka andininy fahaenina manao hoe aza manahy na inona na inona. Vaoka ny fivavahanareo sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mahafinaritra izany andinin-tsoratra masina izany, mitarika anao aza manahy na inona na inona. Androany dia hijerentsika ny amin'ny hoe tsy ambaratelo ny fiainana feny fifaliana. Ahoana no mba hananako io fifaliana eo amin'ny fiainana? Inona ny fanampiana ataon'ny Paoly? Inona ny mba tara-dalàna Paoly antsika amin'ity androany ity? Eo amin'ny Filipiana toko fahaefatra ka ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo no jerentsika vetivety. Andininy fahafolo, ary faly indrindra amin'ny Tompo aho, satria nampitsomoa anareo indray ankehitriny ny fiheverana ahy izay noheverinareo rahateo, sady mbola nahita andro anaovana ianareo. Ny tsy ambaratelo voalohany ny fiainana mba hanana fifaliana zany dia ny voalohany ny filazan'ny Paoly hoe ny fananana toe-tsaina mifampihevitra. Rehefa mainao ny mihevitra ny hafa dia manana fifaliana ho azy ianao eo amin'ny fiainana. Dia toy izany Paoly, tsy filan-javatra nefa nanaovako izany, fa izao efa nianatra tsy herina na manahoana na manahoana. Mahalala ny hetra aho ary mahalala ny tombo, na iza ary na inona na amin'inona dia efa nampianarana io voky sy honaona aho ary hanambe sy alahelo. Ny tsy ambaratelo faharoa men'ny Paoly eto eo amin'ny fiainana mba hanana fifaliana dia ny fahafahanao mifaly eo amin'ny zavatra atrehanao eo amin'ny fiainanao, ny zavatra atrehanao eo am-pelantananao eo anoloanao, na fifaliana na fahoriana na inona dia tokony ho faly mandrakariva. Ianao toy izao koa ny toy ny andininy fahatelo ambin'ny folo, mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Zany koa mitondra fifaliana eo amin'ny fiainana zany, tsy ambaratelo lehibe ny fahatsapahanao fa eo mandrakariva Kristy mahay mitarika anao amin'ny zavatra rehetra eo alohanao. Ary ny andininy fahasivy ambin'ny folo, fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny haren'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry mpiara-midinika namana, ny tsy ambaratelo izay ny Paoly eto ihany koa dia ny fahafantaranao fa Andriamanitra dia azo angatahana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra afaka matanteraka izay soa rehetra tokony ho anao. Hitantsika teto azo zany fa natomboka Paoly rehefa misy toe-javatra sarotra amin'ny fiainantsika, ny mosary, ny aretina, ny fatiantoka, ny fahasairanana, dia manomboka misaina ny amin'ny izay tokony ho ararotina isika, dia ny ampitombontsika mandrakariva ny amin'ny finoana, mitsiry eo amin'ny finoana. Rehefa miaina anatin'ny fananam-be indray kosa isika dia tokony hatsiaro mandrakariva fa ao anatin'ny fotoana fimonja dia mety anjavona ao anatin'ny iray mpimaso ireny fananam-be ireny. Ao amin'ny bokin'ny Abolana toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra sy fahadimy dia lazainy fa toy ny vorona manidina mielina ihany ireny rehetrarehetra ireny. I Job aza moa dia nilaza zany fa ozy hoe tsy mitondra na inona ty atao amin'izao tontolo izao isika rehefa teraka tanjaka ny voa tany an-kiboliny ireny.
ary mbola mitanjaka no iverenako any ary tsy mahatondra na inona rehefa hiala eto amin'ny tany ity isika ry mpiara-midinika namana tsy azo antoerana izao rehetra izao kanefa na izanatsany aza dia ny tenin'Andriamanitra iarahantsika midinika dia misy teny fikasana omeny tompo anao. Ao amin'ny Salamo 7:1 dia milaza izy fa Jehovah no mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho. Ao amin'ny boky Matteo 9:2 dia hoe fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany. Ao amin'ny Petera 2:5 dia ozy hoe apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy ianareo. Ao amin'ny boky Filipiana 4:7 dia lazainy fa hoe Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Ary le voalazantsika ao 7:12 mainy zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy. Ry mpiara-midinika namana, ny tsy ambaratelo ny fifaliana zany androany dia ny fahafantarantsika tsirairay avy fa manana teny fikasana ho tanterahina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha manaiky ianao androany. Reto moa ary ankehitriny misy zavatra azontsika angatahana eo amin'Andriamanitra ary vonin'Andriamanitra amaly izany satria mifanaraka amin'ny sitrapony izany. Voalohany, azonao atao ny mangataka famonjena ho an'ny olona tianao na ny namanao, mivavaka ho an'ny hafa izany. Azon'Andriamanitra atao ny mamaly an'izany. Azonao atao ny mangataka ny herim-po izaranao ny finoanao amin'ny hafa. Azonao atao ny mangataka amin'Andriamanitra famelan-keloka, fankatoavana didiny. Azonao atao ny mangataka fitiavana ho an'ireo olona izay mankahala anao na ny fahavalonao aza. Azonao atao ny mangataka fahendrena hiatrena ny toe-javatra sarotra, ary azonao atao ny mangataka ny fahatakarana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay tokony ho anao. Izany rehetrarehetra izany dia mitondra antsika ho any amin'ny fifaliana. Averisika ny mandeha ny tsy ambaratelo ny fiainana fifaliana dia ny fahatsapanao fa eo mandrakariva Andriamanitra. Faharoa, ny fananana toe-tsaina mihevitra ny hafa, mifampihevitra. Ny fahafahana mifaly ihany koa, tsy ambaratelo ny fiainana ihany koa dia ny mifaly amin'izay rehetra eo am-pelantananao izay atrehanao ka na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana dia mahita fifaliana ianao satria eo mandrakariva Andriamanitra. Tsy ambaratelo ny fiainana fifaliana keo dia ny fahafantaranao fa Andriamanitra dia azonao angatahana na inona izany. Tompony ombanao androany ka omeny anao ny tsy ambaratelo ny fifaliana eo amin'ny fiainana dia anjaranao ny manapa-kevitra manaraka izany araka ny taritalana izay men'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Filipiana. Tompony ombanao amin'ity tontolo andro ity. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Rainay be fitiavana any an-danitra misaotra anao izahay noho ny alehibe ny indrafonao sy ny fitiavanao anay ka tsy navelanao diso anjara amin'ny tsy ambaratelo ny fiainana fifaliana izay androany, fa nampianarinao any amin'izany mba hananana izany fifaliana eo amin'ny fiainana ka na inona mitranga amin'ny fiainanay dia mba hahita fifaliana izahay. Ampio izahay atoky anao androany, ampio izahay anaiky fa eo mandrakariva ianao, ary aoka teny filamatray androany dia manao hoe mainy zavatra rehetra izahay ao amin'ilay mampahery anay. Dia mitahery anay amin'ity tontolo andro ity. Ny vavaka dia tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.